ahoana marina vonina anangana firenena vano ny Toliary. Lentika ao anatin'ny fahantrana ny vahoaka, sahirana amin'ny lafiny maro, ary voariary vao mahazo vary iray kapoaka, ny tsy fandriam-pahalema ny etsy an-daniny, ny asa tsy misy. Midika ho fahavonona ny vahoaka malagasy anangana firenena vanona indray, ny nasehon'ireo mponina tao Toliara omaly iny, raha antsena ny filomarika Ravalomanana izy ireo. Raha nisy ny nifidy sy nanohana izao fitorana izao, dia ny mponina tao amin'ny toerana io. Saingy ankehitriny, niova ny fijery. Na dia narantiranty aza ny mpitandro ny filaminana, ny roso novakin'ny olona ny sakana izay natao. Io no midika fa sa izy na dia sakanana, ary vonina hiaraka iroso amin'ny fanavozana. Raha ny fampanantenana nataon'ny Rajoelina hatramin'izay mantsy no averina, ho tanisaina eto, mety ho betsaka mihitsy no ilaza sy mety hiteny ratsy aneritreritra angamba. Volana eny an-danitra sisa no tsy nampanantenay ny Rajoelina, fa ho azy ny vahoaka malagasy. Eny, fa saika ananika ihany koa tamin'ilay fampanantenana televerika. Azy izao zay mpiasa mpanjakana nandraisana fepetra, tsy misy indra foteto, rehefa nanao kolikoly. Mahazo asa ve ny tanora, mandeha tsara ve ny jirama, misy ve ny fandriam-pahalemana. Tena misy fanjakana ve eto e? Ny samy ao anatin'ny fanjakana aza misavoritaka. Tranopody no vitany vava, fa ny firenena mila olona tena mahay ary mahavita ny firenena. Profon'izany niseho tany Toliara omaly fa 20 ny volana janoary iny. Toy izao mantsy ny zavanisy, nandritra ny fahatongavan'ny filomarika Ravalomanana tao an-toerana. Rehefa nanao ny fomba fanao ny an-trano ny mpifanjakana, isakana ny hetsika. Afasa firaisankina lehibe zany, ka avetrany dia tokony ho nomeny ity ray aman-dreny ity ho an'ny vahoaka malagasy. Tokana ny teny nataony dia ny fitsinjovana ny kapoka ny vahoaka malagasy, izay efa misy hatramin'ny 3 andro mahery no tsy nahita vary intsony. Hoy mantsy izy hoe tsisy nasakatsakana antsika teo satria nahoana tapa-kevitra isika. Tapa-kevitra isika famonjy vahoaka malagasy ary me fanantenana ho azy indray ampitsojo ny vidina vary io tsika. Aza matahotra nareo fa minofotsy ny hafa toko dady e. Tsy mihemitra mitsika na kely ary. Eto aho makasitraka nareo rehetra ny firaisankina misy tena mindrahina tanteraka ny ety. Efa hitany rehetra ny vokatry ny asa izay nataony, nandritra ny fitotoana ny tondrany, nahazo aina ny tantsaha, namokatra ny malagasy. 700 ny arikarena fahobe, voatazona tsara ny sandany ariary. Ankehitriny kosa mitombo isa ny mahantra fadiran'ovana. 2,900 ny malagasy no ao anatin'ny fahantrana lalina, hoy ny banky iraisam-pirenena. Rariny raha tahaka izao ny fahatongavany olona ny tsena ny filomarika Ravalomanana tao Toliara io, satria fantany ihany ny olona tena tia tanindrazana sy hitondra fanovana amin'ny fiainany, fa tsy mampanantena miami toy ny any Etazonia, kanefa aveo lazaina fa mirahina ary mifankatia no dikan'izany. Mampanantena fa anafatra bisy 10 mialohan'ny faran'ny taona, tsy tahotra tsenatra indray milaza, fa tsy fampanantenana avy aminy izany. Izany no atao hoe fanabadona na fiheverana ny vahoaka ho vendrana. Ampidiniko ao anatin'ny 3 andro ny vidim-piainana. Ay, ataoko tsy takatry ny kely vola hatramin'ny atody no dikan'izany. Vao maika mitotongana ny sandam-bola,
hatramin'ny mpianjam-panjakana tsy voalokarama ny sasany. Misy ny fahoriana mahazo ny mpiray tanindrazana dia lazaina fa sao sy tsy marina, dia mitsangana avokoa izao rehetra izao milaza fa tena natao tokoa ny fanadiadiana. Lazaina fa izay miseho dia fankahalana politika avokoa, fa raha mba miaiky ny adisone samy miaro tena dia samy miseho fa iza no nanao inony dia izy no diso fa tsy izahay. Mipetraka ny fanontaniana hoe izany ve sisa no zava-misy eto amin'ny firenena ity? Azo antoka ve fa tena elitsao fotsiny ny solombavam-bahoaka vao vitao ikongoiny ka nalabaraka ny tanina vao fidiazy fotsiny? Ny zava-misy dia everiny sasany fa mpandainga to azy avokoa ny rehetra. Izany no atao hoe mahana amin'ny atao ka ny hafa no endrikendrehana. Hatramin'ny taona 2024 dia tsy mipetraka ho an'ny mpanao politika malagasy intsony izany hoe etika politika sy deontolojia politika izany, fa politika ny famenoana paosy no misy ka fisolelahana no betsaka. Vokany anefa ny vahoaka no mizaka ny tserany ainy satria tsy misy mihitsy ny miditra any amin'ny paosy ny vahoaka izay tompony fahefana sy tokony ho tompoiny ireo mpitondra ireo. Izany no antony mbola ijoroany ny filomarika Ravalomanana amin'izao. Mazava fa mila firenena vanony isika. Tsy vita ny toetra na jiolonam-boto ny fitantanana firenena, fa mila olona mahay sy manana traikefa. Raha ny filomarika Ravalomanana manokana dia efa mazava fa efa hitandretra ny fomba fiasany teto amin'ny firenena, entitra amin'ny fanaran-dalàna, tena mifantoka amin'ny asa fampandrosoana, ary tena mitsinjo vahoaka araka ny nambarany hoe ny mahasoa vahoaka no atao fa tsy ny mahafinaritra azy, na jiro mirentireny isaky ny fety. Ny fanohitra amin'izany anefa no zavatra ataon'izao fitondrana izao. Ny vahoaka no mitaky izay mahasoa aminy, fa izy reo kosa manao izay mahafinaritra vahoaka sy mahafinaritra azy. Azo antoka tanteraka fa raha ny fomba nitondra ny filomarika Ravalomanana ny firenena ity no nitoy, tsy ho toy izao mihitsy ny fiainam-bahoaka. Rwanda izay firenena mbola tany aorintsika tamin'ny fitondra ny filomarika Ravalomanana, azy io firenena io ankehitriny lasa sangany aty Afrika. Ny zava-dehibe aloha dia ny fahavononan'ny malagasy anangana firenena vanona indray. Ireny taotolo iara ireny no atao hoe fanombohana, fa ny miasa miaraka ny tena fahombiazana. Tsy misy afa-tsy ny famerenana any filomarika Ravalomanana hitondra indray ny firenena no vahaolana afahantsika miala amin'izao fahoriana izao. Ny fiainana tsy mivoatra fa mialentika tao anatin'ny efa-taona izao noho ny tsy fahaizany mpitondra izany. Efa fomba amampanao ny lainga sy ny fitaka ary ny kobakambava, ary ireo dia olona tena tsy mivadika amin'ny teny nomeny. Fa ahoana mariny? Ahoana mariny?